Stéphane anarako, mpianatra mpikaroka ao amin'ny Université Antananarivo, ao amin'ny faculté des sciences, mention anthropobiologie et développement durable. Misehatra amin'ny resaka primatologie. Ny antony nanaovako ny primatologie voalohany indrindra dia ny fitiavako ny natiora, fa indrindra ny fitiavako biby. Ary ny antony manarak'izay dia za tsy dia mieritreritra loatra hoe dia hiasa birao na ohatr'izany, fa zavatra tena mahafinaritra dia ny miasa sur terrain na ny mandeha anaty ala. Raha primaty eto Madagasikara no resahana, ankoatran'ny olombelona dia tsy manana afa-tsy varika na akomba na lémurin isika ary izany dia riariantsika malagasy ny fananana izany lémurin izany. Raha ny nanamarika ny fiainana maha-primatologue no asiana resaka, nahafinaritra avokoa izy rehetra, ny fikarohana rehetra nataoko hatramin'izay. Fa mahakasika na fikarohana anankiray izay natao tany amin'ny faritra atsimo atsinanana ny Madagasikara, tany amin'ny toerana atao hoe Sahofika, izay fikarohana mahakasika ny Prolémursimus na varibolo na Grand tapalémure. Karazam-barika anankiray izy io izay monina any amin'ireny toerana misy bambou irery ihany, ary ny foto-tsakafony ihany koa dia bambou. Izy io anefa dia varika anankiray izay anisan'ireo iaran'ny tsindry izay azo lazaina hoe lehibe indrindra ka atahorana ho lany tamingana amin'izao fotoana izao noho ny fihinan'ny toerana izay iainany sy noho ny fihinany izay hoe foto-tsakafony izay, noho ny fitombon'ny tany ambolen'ny olona na noho ny fandorana fotsiny izao ny ala. Izany no entiko hitondrana fanentanana kely antsika hoe andaosika hiaraka hiaro atao arovana ireo biby ireo satria harena izay mampiavaka antsika malagasy misaotra indrindra.